Avaindohan-drara tao anatin'ny fiofanana tapany faharoa izay nataon'ny mpanao gazety omaly ny fampahafantarana ny mpanao gazety efa ilaina ny fanaovan'ny tompon'andraikitry ny komina Tatitra amin'ny vahoaka ny tedi-bola misy ao anatin'ny komina iray. Anisan'ny voaresaka tamin'izany ny fanaovana tatitra ny vola miditra sy mivoaka amin'ny ankapobeny dia tokony misy ny tatitra ara-bola isaky ny 3 volana sy ny 3 ao anatin'ny taona iray nataon'ny tompon'andraikitra. Eny tompoko ao anatin'ny tetikasa dia nomena lanja manokana mpanao gazety ary misy voalengy ezabe anankiray ho an'ny mpanao gazety satria nahoana moa mpanao gazety tsika mpanao gazety dia miantoka ny fampahafantarana amin'ny vahoaka ka izay transparency dia mivohatra ny fampahafantarana ny zava-misy amin'ny vahoaka ka mena izay fiofanana zay mba ahafahan'ny mpanao gazety zany manao fanadihadiana indrindra mikasika an'ireo zavatra anankiroa izay niresahana teo zany mba mitombona tsara ny fanadihadiana izay atao ary afaka mampafantatra ny vahoaka ny zava-misy any amin'izay komina anaovan'ny fanadihadiana. Nomena tombo manokana ny mpanao gazety noho izy miantoka ny fampahafantarana ny vahoaka ny zava-misy. Ny andrasana amin'ny tsika mpanao gazety zany dia zavatra tsotra, ireo karazam-panontaniana fanadihadiana izay nomena zany na amin'ny resaka teti-bola na amin'ny resaka subvention zany dia fitaovana anankiray no entin'ny mpanao gazety zany manao fanadihadiana any amin'izay toerana ilana an'izany satria misy sehatra eo anivony nasionaly misy sehatra eo anivony regionaly ary indrindra koa eo anivony komina izay mampiasa an'ireny teti-bola sy subvention reto. Andrasana amin'ny mpanao gazety araka izany ny fampitana amin'ny vahoaka ny vokatry ny fanadihadiana aorian'ny fiofanana izay natao omaly izay natao tato amin'ny tranoben'ny varotra sy ny indostria Mahajanga.